Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana hoaso anao. Amin'ny fofeno fifaliana no anolorana ny arabantsika rehetra izay manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Lohahevitra hodinitsika anio dia hoe fanambarana ny mariky ny bibidia. Rehefa miresaka 900 isika dia toy ny lohahevitra izay mahaliana ny maro izany. Betsaka ny te hamaky ny bokin'ny Apokalypsy mba hamantatra fotsiny ihany hoe inona moa ty 900 ity. Kanefa ny tokony ho fantatsika voalohany dia izao, ny bokin'ny Apokalypsy dia fanambarana ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no ivony izany boky izany, ilay zanak'Andriamanitra izay nandresy ny herin'ny ratsy rehetra. Kanefa ao anatin'izany fanambarana ny Kristy izany, rehefa aseho ny fanandrina ny mazava sy ny maizina, dia miditra ity mariky ny bibidia ity. Ka inona ary izy ity? Moa ve laharana ray izay mipetraka eny amin'ny karatra matarana fanjakana ray izany? Moa ve laharana hita eny amin'ireo sakafo amidy eny an-tsena izany? Misy miteny mihitsy hoe jereo reny boaty sakafo reny vao mividy azy. So dia mandray ny mariky ny bibidia eo, fa amin'ireny misy isa 900. Moa ve laharana eo amin'ny carte de crédit, karatry ny banky ve izany? Mety hitandrina ny sasany hoe jereo tsara ny karatry ny banky, fa mety misy 900 zany. Fa inona marina moa ity bibidia ity? Ary inona ity 900 mariky ny bibidia ity? Olombelona ve izany? Misy olona nilaza fa inga Ilay io bibidia io, ary izy no mitondra sy manaparitaka izany isa 900 zany. Misy koa ny sasany laza hoe izany bibidia izany, izany mariky ny bibidia izany dia olona anankiray, zazakely anankiray izay potra any an-tany hevitra hanapaka n'ity izao tontolo izao ity. Ny sasany teny fa ireo filoham-pirenena Amerikanina io 900 io. Olombelona ve ilay bibidia? Raha fampandaminana ve ty bibidia ity? Inona ny dikany taremarika 900? Ary ahoana no ahafantarantsika sy ahaizantsika miala amin'izany mariky ny bibidia izany, izay lazaina fa ho apetaka eo amin'ny andriny sy ho apetaka eo amin'ny sandriny taranak'olombelona. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy, ilay boky ny Apokalypsy maneho ny fahamarinana, io no ahitantsika amin'ny fomba marina ny amin'ity hoe mariky ny bibidia ity. Ao no ampiariariana ny fahamarinana, eo ihany koa no anehoana ny fahadisoana. Andao vakitsika eo amin'ny Apokalypsy 7:1, andiny ny voalohany sy ny faharoa. Ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina, ary hitako fa indrona izy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenandratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Iza moa ity bibidia ity? Efa fantatsika, efa nianarantsika fa ny biby dia maneho fahefana. Mampiasa izany sary anohatra izany ny Baiboly, ilazana ny toe-javatra mitranga eo amin'ny tantarany zanak'olombelona. Lazaina fa bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ao amin'ny Apokalypsy 7:12, ny andiny 5:10, dia milaza manao hoe ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ny rano zany dia anehoana olona maro, ny biby dia anehoana fanjakana, ka ilay biby fahefatra dia anehoana fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany, araka ny voasoratra amin'ny Daniela 7:7-20. Bibidia izay ilazana fahefana ara-politika, manana tandroka 10, manana diadema 10 eo amin'izany tandroka izany. Bibidia izay anehoana fahefana ara-politika sy ara-pivavahana. Fantatsika tsara fa mandraka kehitriny azy ireo fanjakana eto amin'ity izao tontolo izao ity
de maka sarina biby anankiray zay anehoany ny fanjakana isika malagasy de fantatra amin'ny sarin'ombo ny firenentsika. Io no entina amatarana izany firenena izany. Fanao mandrakandroany zany ny fanehoana ny firenena amin'ny alalan'ny biby. Amin'ny Apokalypsy 7:1-2 de zao ny voalaza. Ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Apokalypsy 7:1-4 sy ny 5. Inona indray no asehon'ity dragona ity? Ny dragona dia anehoana ny Satana mihitsy zay miasa amin'ny alalan'ny olombelona entina hifanandrinana amin'Andriamanitra, anehoana ny heriny, anaparany ny fahefany, anapitehany ny fiasan'Andriamanitra. Izany no asehon'ity dragona ity. Amin'ny Apokalypsy 7:2 de miasa anapotika sy amono an'i Kristy amin'ny alalan'ireo mpitondra fanjakana Romanina Satana. Fantatsika tsara, manam-pahefana Romanina no kendry amono an'i Jesosy Kristy. Gouvernoura Romanina no nitsara an'i Jesosy Kristy. Ireo miaramila Romanina no namantsika sy nanompo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola miaramila Romanina ihany koa ny andro ny fasana satria natahotra ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ireto ampira Romanina ireto. Io ampira Romanina io no aseho amin'ny alalan'ilay dragona zay nanome fahefana n'ilay bibidia. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe iza moa zany no nitoloran'ny Roma ny fahefana tamin'ny fotoana zay nampivarina, napidina tsikelikely ny fahefana zany ampira goavana izany. Rehefa mitodika eo amin'ny tantara isika de ho hitatsika hoe iza tokoa no fahefana ara-politika sy ara-pivavahana zay nitoloran'ny Roma ny fanapahana teto amin'ity zao tontolo zao ty. Amin'ny Apokalypsy 7:10 de misy toetra enina amatarana ity bibidia no toloran'ny dragona ny fahefana ity. Voalohany aloha de fantatra fa avy amin'ny Roma ny fahefan'ity bibidia ity. Ilay mpampianatra tantara amin'ny universitén'ny Roma antsoina hoe La Bianca de nilaza manao hoe ny eveka indray no nandray an-tanana ny fitondram-panjakana rehefa ny fandimby nanapaka ny Roma ireo kaisara. Rehefa niala tao Roma inga Constantin de nomeny ny eveka ny fahefana. Ny fiangonan'ny Roma no nandray ny fahefana avy amin'ny ampira Romanina. Rehefa hitan'inga Constantin fa tsy atotra an'ireo ampira barbara izy, ireo fanjakana barbara, dia aleo nandositra nakany Torkia, nanangana ilay tanàna antsoina hoe Constantinople ary natolo ny eveka katolika ny fahefana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ireo eveka no lasa manam-pahefana nanapaka ny firenena, sady fahefana ara-politika no fahefana ara-pivavahana nipoitra avy tao Roma. Amin'ny Apokalypsy 7:15 manao hoe ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Voalohany de fahefana avy amin'ny Roma jentilisa ity bibidia ity. Fahefana ara-politika sy ara-pivavahana maneran-tany iakoka aminy ny Baiboly ny olona rehetra, ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Apokalypsy 7:1 sy 2 de zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. De nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy. Inona moa ty atao hoe fitenenan-dratsy ity? Io de fandraisana ny toeran'Andriamanitra, fakana ny fahefana nanan'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 1:2-5 zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, de Kristy Jesosy zay olona. Tadidinareo ve ny antony saika nitorany Jiosy vato an'i Jesosy Kristy? Ao amin'ny Jaona 10:7-8 manao hoe ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorana vato anao, fa fitenenan-dratsy satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Tsy nekeny Jiosy ny fanaon'ny Kristy rehefa namela ny heloky ny mpanota izy, ary saiky niaritra hatramin'ny fitoram-bato mihitsy Jesosy Kristy vokatr'izany. Ireo Jiosy de mahafantatra fa Andriamanitra ihany no afaka mamela heloka. Tsy fantatra izy ireo fa Jesosy de Andriamanitra ary zay no namelany ny fahotana. Naleon'izy ireo nandray vato saika hitoraka an' Jesosy satria fitenenan-dratsy izany famelan-keloka izany raha olombelona. Iza nefa no miambo ny toeran'Andriamanitra, mandray ny toeran'i Jesosy Kristy, milaza fa ho mpamela heloka sy mpanafaka ny fahotana.
ao amin'ny boky nosoratan'ny Papa Léo XIII antsoina hoe encyclique pejy 4 sy 300 dia zao no nosoratan'ity Papa Ray Masina Léo XIII ity: izahay no maka ny toeran'ny tompo, izahay no Andriamanitra ety an-tany. Mitsotra ireo eveka katolika fa izy ireo no manana ny fahefan'Andriamanitra, izy ireo no miambo mitana ny toeran'Andriamanitra amin'ny famelan-keloka, amin'ny fanadiovana ny fahotana. Zao nefa ny zavatra mitranga rehefa namela heloka Jesosy Kristy ao Marka 2:7 dia hoy ireo jiosy nanao hoe: nahoana le ty no miteny toy izany, miteny ratsy iza ny mahavela heloka afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra. Ireo eveka katolika kosa dia miteny manao hoe: efa natolotry ny tompo anay ny fahefanay tsara, ny fahefana mela heloka ary ny fahefana anameloka. Azontsika porofona izany teny izany ao amin'ireo boky nosoratan'ireo pretra katolika antsoina hoe ny fahamendrena sy ny fanimpony ireo pretra ao amin'ny pejy 2 amin'io boky io. Izy ireo milaza manao hoe: zay melonay dia meloka ary zay hafanay dia afaka. Ny pretra no mpamoaka didy ary Andriamanitra kosa tsy manao afa-tsy ny mandray an-tsoratra izany. Soratra masina nefa dia milaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 manao hoe: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azotsika famonjena. Jesosy ihany no mpisolo vavantsika, Jesosy ihany no mpanelanelana atsika eo anatrehan'ny ray, Jesosy ihany no afaka amela ny fahotantsika. Ny toetra fahatelo amatarana an'ity bibidia ity nefa dia zao: miambo mitovy amin'Andriamanitra izy, tsy ampy azy ny fahefana ara-politika akoatra ny fahefana ara-pivavahana zay ananana, fa raisy ny toerana zay ananan'Andriamanitra. Apokalypsy 7:7 ary navela ihany tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny firenena rehetra izy. Move tsy tanteraka teo amin'ny tantara tokoa izany, fa ity fiangonan'ny Roma ity no nanapatra ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana izay nananana, nampiasa ny heriny hanenjehana ireo izay nitana ny tenin'Andriamanitra. I Apokalypsy 7:15 dia milaza manao hoe: dia nomena lela miteny zavatra miopapana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 2.7 volana. Misy resaka tarehimarika eto, 2.7 volana. Andao ho porofotsika ara-matematika ny fomba amantarana ity bibidia ity. Iza marina moa izany. Ny faminaniana dia milaza fa ny ray andro eo amin'ity resaka ara-paminaniana ity dia midika ho herintaona ara-baky teny. Azontsika jerena izany ao amin'ny Ezekela 4:1-9, azontsika jerena izany ao amin'ny Numéri 4:1-7. Raha miteny izany ny soratra masina manao hoe: nomena fahefana 2.7 volana ity bibidia ity, ampahory ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia izao: rehefa raisina ny soratra masina, ny faminaniana dia milaza fa ny ray andro eo amin'ny resaka ara-paminaniana dia midika ho ray taona ara-baky teny. Ny 2.7 volana zany raha ampitombotsika 3 andro aloha dia manome 990 andro. Ny 990 andro ara-paminaniana nefa dia midika ho 990 taona ara-baky teny. Hitantsika fa tanteraka ny faminanian'ny Baiboly. Boky mirakitra ny tenin'Andriamanitra tokoa ny soratra masina. Ilay 2.7 volana na 990 taona ara-baky teny dia tanteraka mihitsy nanomboka tamin'ny taona 730 hatramin'ny taona 770 izay niporofony tantara fa nentin'ireo mpitary-pivavahana Romanina namonona nanenjehana ireo mpino kristianina ny toky sy ny aina feno tamin'ny soratra masina. Tanteraka mihitsy ity faminaniana ny amin'ny 990 taona ara-baky teny ity, ny taona 730 hatramin'ny taona 770 dia nianatra fanenjehana amin'ny vaivay ireo kristianina
aizina no nanjaka teto amin'ity zao tontolo zao ty, aizina mikitro karapana no vonoina maty martiora ireo ny fikitra tamin'ny baiboly, ary zany aizina ara-panahy izany dia nanenika an'ity zao tontolo zao ty nandritra ny 910 taona raha-baky teny araka ny anambarany soratra masina azy. Mandrapiditry ny Général Berthier ny ranga Napoléon mba hisambotra ny papa ray masina tao Vatican, ary nitondra azy ho sesitany tany Avignon tany Frantsa, niporofony tantara mihitsy ny fahamarinany soratra masina. Apokalypsy 7:7. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa vo ka efa ho faty, nefa sitrana ihany lay fery ny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka lay bibidia. Hitantsika tsara fa rehefa nisamboriny Général Berthier ny papa ray masina dia tapaka hatreo ny fanjakazakany fiangonan'i Roma, tsy nanana ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana intsony ity fiangonan'i Roma ity, toy ny efa ho faty ozy ny baiboly, toy ny efa hafaty azy mihitsy izany nahazo azy zany ozy ny soratra masina, kanefa gaga ny tany rehetra fa velona ihany ity fahefana ity. Izy ary zany fahefana izany, nipotra avy tao Roma, fahefana ara-politika sy ara-pivavahana, miambo mitovy amin'Andriamanitra, napiasa ny heriny nanenjika ireo mpino kristianina nitoky tamin'ny soratra masina, nanjaka sy nampijaly, nandritra ny 910 taona. Amin'ny Apokalypsy 7:7. Indro ny fahindrena, aoka izay manan-tsaina nisa ny isan'ny bibidia, fa fanisan'ny olona izany, ary 960 no isany. Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia manana ny isany manokana, marika amantarana azy manokana, ny sabata ny Jehova, ny andro fahafito, ny isa fito dia fahatanterahana, marika an'Andriamanitra izany. Satana ihany koa dia manana ny marika azo manokana, ny isa 9 izay mariky ny fikomina tsy andany amin'Andriamanitra, tsy ankoka amin'ilay pahary ny lanitra sy ny tany. Ny soratra masina manao hoe 960 no isany. Eo amin'ny satroky ny evekany Roma, ny satroky ny papa ray masina, dia misy ity teny ity manao hoe Vicarius Filii Dei. Izany teny izany rehefa avaditsika ho litera romana dia manome 960. Ilay teny hoe Vicarius Filii Dei izay midika hoe solitenan'Andriamanitra eto an-tany, rehefa avadika ho taremarika romana dia manome 960. Fantatsika tsara fa ny baiboly dia boky izay mampiariary ny fahamarinana, mba ahafantarantsika ny fahazavan'Andriamanitra ary andraisantsika fanapahan-kevitra iandany amin'Andriamanitra. Apokalypsy 7:9 sy 7 manao hoe: ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevy na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Mba tsisy azo ividy na ivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isany ny anarany. Inona moa ty hoe mariky ny bibidia ity? Inona no asehon'izany? Alohan'ny amantarantsika ny mariky ny bibidia, dia ilayntsika fantatra aloha hoe inona ihany koa moa ny marika amantaran'Andriamanitra ny vahoakany. Ilayntsika ny mahafantatra ny tombo-kasen'Andriamanitra alohan'ny ahafantarantsika ny tombo-kaseny bibidia. Apokalypsy 7:2-7. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana fanomboan-kasen'Andriamanitra velona. Ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina, na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Andriamanitra ihany koa zany dia manana ny tombo-kaseny. Raha manana ny tombo-kaseny ny bibidia, Andriamanitra koa manana ny azy. Nen'Andriamanitra dia apetaka eo amin'ny andro ny mpanompony izany tombo-kase izany. Nen'ilay bibidia kosa tsy vitany hoe eo amin'ny andriny, fa eo amin'ny tanana ankavanana ihany koa. Ny eo amin'ny andrina dia midika ho fandresena lahatra amin'ny fahamarinana, tsisy hiteritery. Andriamanitra dia te hametaka ny tombo-kaseny tsy antery amin'ny safidinao eo amin'ny fiainanao manokana. Nen'ity bibidia ity kosa dia tsy eo amin'ny fampandraisana safidy fotsiny, fa eo amin'ny sandry,
eo amin'ny tanana vanana, midika ho fanerena izany, fanerena kolaka ireo mpanarady asy. Andriamanitra nefa dia tsy mampiasa herina oviana mba hiatsona ny olona anatona azy. Ny famataran'Andriamanitra dia atolotra anao, anjaranao ny misafidy na andray izany tombo-kase izany ianao, na tsy inona moa ty tombo-kasen'Andriamanitra ity. Romanina 4:1-20. Izay famantarana dia noraisiny ho tombo-kase. Ny famantarana sy tombo-kase zany dia teny ray ihany ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Isaia 9:1-20 dia izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary aso tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Ao amin'ny Ezekela 2:2-12. Ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko so aminy, mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Fantatsika tsara fa tombo-kase no hiatsona ny famantarana eo amin'ny Baiboly. Ary ny sabata izany famantarana izany ho ny Baiboly. Ny sabata ny tombo-kasen'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny tombo-kase ny fitondram-panjakana anankiray isika, dia mahita fa mipetraka eo ny anaran'ilay mpitondra fanjakana, ny asany ary ny faritra hiadidiny. Eo amin'ity didy folo ity, eo amin'ny didy faefatra miresaka ny amin'ny sabata. Ilay tombo-kasen'Andriamanitra dia hita eo ihany koa ny anaran'Andriamanitra, ny asany ary ny faritra hiadidiny. Izao ny voalaza, mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy, elemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabata ny Jehova Andriamanitra ao ny anarany, Jehova Andriamanitra ao, sabata ny Jehova Andriamanitra ny andro fahafito. Aza manao raharaha akory ianao amin'izany, fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany, ny asany dia pahary ny lanitra sy ny tany, ary ny faritra hiadidiny dia io lanitra sy ny tany izao tontolo izao io. Izany no anehoany soratra masina. Fa tena tombo-kasen'Andriamanitra velona mihitsy ity sabata ity. Izany no ilazan'Andriamanitra manao, manamasina ny sabata, mba ho famantarana ho amiko so aminareo, ka dia ho fantatrareo fa za Jehova no Andriamanitrareo. Ny sabata no marika hamantarana ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Ny fiankofana no ivo ny ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy. Ny resaka fiankofana no ivo ny ady fanaovan'ny bibidia sy ilay zanak'ondry. Io no ivo ny ady fanaovan'i Jesosy Kristy sy Satana. Andriamanitra manana ny marikany, ny tombo-kaseny, dia ny sabata izany. Ilay bibidia kosa manana ny tombo-kaseny manokana ihany koa. Apokalypsy 4:4-5. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay. Hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra, ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana. Ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Miantso Andriamanitra mba hiankofantsika amin'ilay mpamorona sy mpanavitra antsika. Ao amin'ny Apokalypsy 4:7-10 dia misy antso lehibe anankiray ihany koa manao hoe, ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny, ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra, izay nahidina tao amin'ny kapoky ny fahatezerany. Anjarantsika ny misafidy, na ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ny sabata, na ny mariky ny bibidia. Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Apokalypsy 4:4-7 dia miteny manao hoe, Andriamanitra ihany ny ankofo. Ary ao amin'ny 5 dia miteny hoe, aza miankoka amin'ny bibidia. Ny 12 dia manamafy hoe tandremy ny didy ary tazomy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa io no ahafantarana ny zanak'Andriamanitra, io no ahafantarana ny vahoaka ny lanitra, fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Raha ny sabata ny tombo-kasen'Andriamanitra, inona kosa ity tombo-kasen'ny bibidia ity, izay ezahana ampisafidianana ny olona, anerena ny olona mba hiankofana. Inona ity hoe mariky ny bibidia ity? Andeha hovakitsika ny bokin'ny Eglizy Katolika Romana, izay mitondra ny lohateny hoe firaketana Katolika.
nivoaka tamin'ny 2 septambra taona 1370. Inona moa ny mariky ny bibidia? Inona ny mariky ty fahefana ara-politika sy ara-pivavahana ity? Zao no ambaran'izy ireo amin'ny boky izay nosoratan'izy ireo io. Ny Alahady de mariky ny fahefanay, ambony noho ny fahefan'ny Baiboly, ny fahefan'ny fiangonana. Profon'izany ny famindranay ny sabata ho Alahady. Ny famantaran'Andriamanitra dia ny sabata. Ny famantaran'ny fiangonan'ny Roma kosa dia ny Alahady. Ny mariky ny tombo-kasen'Andriamanitra dia ny sabata. Ny mariky ny bibidia kosa dia ny fiankovana amin'ny andro Alahady. Aoka tsy handray izany safidy ankoka amin'izany andro izany isika. Aoka tsy safidy ny handray ny mariky ny bibidia isika. Zao no ambaran'ny gazety katolika Sentinelle. Aoka isika isafidy ny andray ny tombo-kasen'Andriamanitra velona. Ny gazety katolika antsoina hoe Sentinelle izay nanoratan'ny Masimbavy Katerine Lohateny nivoaka tamin'ny 20 Mey taona 1770 dia milaza manao hoe angamba ny zavatra lehibe indrindra, ny fanovana lehibe indrindra teo amin'ny fiangonana dia izay niseho tamin'ny taon-jato voalohany. Ilay andro masina ny sabata dia nivana avy tamin'ny sabotsy amin'ny Alahady. Tsy avy amin'ny Fnambarana avy amin'ny Baiboly izany fa avy tamin'ny fahefan'ny fiangonana rery ihany. Ireo izay mihevitra fa ny Baiboly rery ihany no tokony ho arahana, hoy ity Masimbavy Katerine ity ao anatin'io gazety katolika io, dia izao no ambarany: tokony ho advantista mitandrina ny andro fahafito izy ireo, ka namasina ny sabotsy ho andro fivavahana. Ilayntsika ny mandiny tena. Iza no arahanao? Iankoka amin'ny mariky ny bibidia ve? Sa iankoka amin'ny tombo-kasen'Andriamanitra? Andray ny famantarana avy amin'Andriamanitra dia ny sabata ny Baiboly ve? Sa andray ny mariky ny bibidia dia ny fiankovana amin'ny andro Alahady? Ifototra amin'ny resaka fiankovana ny fitsapana ny fahatokitsika. Tahaka ny tsapana ireo namany Daniela 3 Sadraka sy Mesaka ary Abednego mba iankoka amin'ny Andriamanitra sandoka lay sary olona goavana. Tahaka an'izany ihany koa amin'izao andro farany izao. Mikendry ny ankofantsika amin'ny mariky ny bibidia Satana. Mba hanadinoantsika n'Andriamanitra tanteraka, tsy handraisantsika ny tombo-kasen'Andriamanitra. Tadidinao ve? Fa tamin'ny andron'ny Noa dia nanasa ny olony andany amin'ny Andriamanitra hitsofoka tao anatin'ny sambo fiara. Ireo namany Daniela 3 dia tsy nanaiky iankoka tamin'ity sary olona lehibe ity. Andriamanitra ihany no niankofana. Tamin'ny andron'i Jesosy dia nanasa ireo mpanarady azy mba hiandany amin'ny Andriamanitra. Tamin'ny andron'ireo kristianina voalohany, na dia niaritra fanenjehana azy izy ireo, dia nifikitra tamin'ny fahamarinana ny Baiboly ary tsy nanaiky ny fampianarany olombelona na oviana na oviana. Ankehitriny amin'izao andro ivelomantsika izao, amin'izao andro farany iainantsika izao, dia miantso antsika Andriamanitra hiandany aminy, andray ny tombo-kaseny dia ny sabata. Tsy anaiky safidy, eny tsy anaiky na hoterena azy ny andray ny mariky ny bibidia, satria mandefa fampitandremana ho amin'izany ny soratra masina. Ianao manaraka ity fandaharana ity. Ianao no antson'Andriamanitra mba handray ny tombo-kase amin'ny safidy ataonao. Tsy manery anao Andriamanitra, tiany ho vahoakany ianao, ho mpitandrina ny sabata, anapa-kevitra hiala amin'ny fiankofana amin'ny bibidia sy ny sariny. Tsy handray izany mariky ny bibidia izany. Azonao atao ny manapa-kevitra handray ny fahamarinana. Jesosy Kristy dia tsy mijery izay efa lasa. Mety niankoka tamin'izany andro amatarana ny bibidia izany isika. Kanefa ankehitriny, raha renao fa marina ny tenin'Andriamanitra, raha renao nikasiky ny fanahy bitsika ao am-ponao, dia aoka handray fanapa-kevitra hiandany amin'Andriamanitra, hitandrina ny sabata. Mino aho fa izany ny fanapa-kevitra ao androany, ary hivavaka ho anao, ny andraisanao izany fanapa-kevitra izany.